aminareo rehetra ny riavana ny famindrampo sy ny viadanana avy amin'Andriamanitra ary avy amin'ny Jesosy Kristy la ela matoa aminaty ary vavolombelona marina. Anomboka izao fampobabana izao sika ka ny salamo fa efatra amby telopolo andiny ny fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo no iarahantsika mamaky. Salamo fa efatra amby telopolo ny andiny ny fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo dia hitsangantsika riavana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahorian'ny marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsisy ho tapaka ireny na dia iray akory azy. Ahafatiny ratsy fanahy ny fahoriana ary ny mankala ny olo-marina ho elohina. Fa Jehovah manavotra ny fanahin'ny mpanompony ka tsy mba hisy ho elohina izay rehetra mialoka aminy. Amen. Aoka hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitro no ny naharianao izao tontolo izao, ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy, ka ahafahanay misitraka izany maimaim-poana ao aminao. Misaotra anao sy mideranao ary manome voninahitra anao izahay satria mahery ianao. Nasehonao tamin'ny fandresena ny fahafatesana, nahariarinao tamin'ny fahavelomanao amin'ny Jesosy Kristy, izany herinao izany. Indreto izahay avy, rehefa nofoazonao maraina ka notarianao lalana, tonga eto an-tranonao. Miondrika eo imasonao, manetry tena ka mangata-pamelana ny amin'ny tsy fahatanterahanay, ny amin'ny faniasiavanay. Aoka rery Tompo hampandrenesinao aminay indray ny tenin'i Jesosy manao hoe: matoky anaka voavela ny elokao. Ary eto amin'ity toerana ity no tianao hanomezana fiadanana ho anay, dia omeo anay ny soratra masina hitondra izany fiadanana izany hanapaka ao am-ponay, ampiorina ny fononay ary mbola ampisy fanantenana fandresena eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay ny vavakay. Amen. Apokalipsy toko faharoa andiny fahavalo hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa andiny fahavalo hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny: ary soratsy ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna, izao ny lazain'ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fantranao, nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenan'ny jiosy, kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao, indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo an-trano maizina, mba ho voazato hetra ianareo ary hanapahoriana filoana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satro-boninahitra fiainana, izay manantsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Taratasy faharoa nosoratana ho an'ireo fiangonana fito tamin'ny andron'ny Jaona apôstôly no hitantsika eto riavana. Taratasy ho an'ny fiangonana tany Smirna. Smirna dia manana ny tantarany ara-baiboly ao amin'ny testamenta vaovao indrindra. Anankiray amin'ireo tanàna izay novangin'ny Tompo tamin'ny filazantsara ao anatin'ny taon-jato voalohany, ka na dia kely tsy toy inona akory aza ny fiangonana izay niorina tao amin'izany tanàna izany, dia voamariky ny Tompo amin'izay harem-panahy tao aminy. Smirna raha ara-jeografia amin'izao fotoana irahantsika miaina izao
dia ilay tanàna atao hoe Izmira izay mikisaka somary andrefana ao amin'ny renivohitry Turkia ankehitriny. Tokony 300 kilometatra miala amin'ilay tanàna nisy horohorontany afakomaly. Mbola ao io tanàna io, saingy tsy manjaka intsony ny fivavahana kristianina, mbola tavela ao ireo fiangonana katolika na orthodoxe, fiangonana kristianina tamin'izany. Trano no miorina ary kristianina tena vitsy zara raha misy sisa no miditra amin'izany fiangonana izany. Fantatro ny fahorinao sy ny fantranao nefa manan-karena ianao. Taratasy fohy indrindra ho an'ny fiangonana 7 ity taratasy ity, ary taratasy anankiray amin'izay tsy mba milaza fanamariana miiba fa manambara fampaherezana sy fanamariana miabo kosa. Miaraka amin'ny fiangonana tao Philadelphie izy amin'izany. Inona ary no votoatin-izao afatra ho an'ny fiangonana tany Smirna izao? Azo tinina ompana amin'ny loha-hevitry ny perikopa manao hoe aza matahotra fa velona ny tompo. Afatra avy amin'ny tompo velona izany. Afatra izay velona koa satria mamakivaky ny tantara rehetra manomboka tamin'ny andro ny fiangonana tany Smirna hatramin'ny ankehitriny, ny hoavy ary ny mandrakizay. Afatra avy amin'ny tompo velona, afatra velona ary afatra ho an'ny rehetra na iza mbola velona ka manana sofina afaka iaina. Afatra avy amin'ny tompo velona. Hoy ny andinin'ny fahavalo, izao ny lazain'ny voalohany sy farany, ilay efa maty nefa velona indray. Afatra avy amin'ny tompo ilay voalohany sy farany, ilay efa maty nefa velona indray. Ny tompo eto dia mampahafantatra ny tenany fa izy no voalohany, izy ny farany, izy ilay efa maty nefa velona indray. Ireo no atambatra dia milaza hoe amin'ny tompo tsy misy izany hoe fijanonana eo amin'ny fahafatesana, tsy farany ny fahafatesana. Ilay voalohany sy farany izy efa maty nefa velona indray. Raha lazainy ny tenany hoe voalohany sy farany ka manambara izy hoe efa maty nefa velona indray, dia tena milaza zany ry havana hoe tsy farany amin'ny tompo akory ny fahafatesana. Voalohany sy farany izy maty nefa velona indray. Amin'ny tompo tsy zavatra farany na fiafaran'ny tantara ny fahafatesana. Maty izy nefa velona indray. Zay ilay tompo miteny eto, izao ny lazain'ilay voalohany sy farany. Tompo velona afaka mandingana ny fahafatesana. Matonoho ny fahotantsika tokoa ry havana i Jesosy Kristy, kanefa nitsangana tamin'ny maty ho velona mandrakizay, manambara ny fandreseny ny fahotana. Midika zany fa na dia toy ny maty azy sika no ny heloka mahazo atsika, dia afaka manana fanantenana hiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay efa maty no ny fahotantsika nitsangana tamin'ny maty ho fandresena ho antsika. Fa ny zavatra fahatelo, afatra velona mamakivaky ny tantara koa no ambaran'ilay tompo velona. Afatra velona mamakivaky ny tantara. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 5 sy ny 10. Fantatro ny fahorinao sy ny fantranao, nefa manan-karena ianao ary ny fitenenandratsy ataon'izay milaza ny tenany jiosy kanjo, tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa iaretanao, indro ny devoly efa nao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo, ary anampahoriana filoana, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana.
reo andininy anankiroa fa 5 sy 10 reo ry havana dia tena mamitina ny fahitan'ny tompo velona ny tantara ny fiangonana tao Smirna mahantra mory ary tandondominy tafika ataon'ny Satana fahoriana filoana nefa koa dia afaka manantena ny mandrakizay fantatry ny tompo ary ametrahany afatra mazava ny tantara ny fiangonana tao Smirna ny fahoriana sy ny fahantrana izay mbola hitranga rahampitso sy ny manaraka ary ny fanomanana iny mandrakizay izany ilay tantara ametrahan'ilay tompo velona afatra velona ny ten'Andriamanitra dia teny velona ry havana ary mamelona ny fiangonana isan'andro mandrakariva mifanojo indrindra amin'ny zava-misy iainan'ny fiangonana ny teny ny afatr'Andriamanitra velona ny tompo ary velona koa ny afatra izay tonono ho an'ny fiangonana mifanaraka amin'ny zava-misy sy mitranga amin'ny fiainako sy ny fiainanao mandrakariva ny teny ary tsy misy izay zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainako sy ny fiainantsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana eny ny fiainan'izao tontolo izao ka tsy hananan'Andriamanitra teny ambara izany no ilazana hoe afatra velona mamakivaky ny tantara ny afatra avy amin'ilay tompo velona ho an'ny Smirna dia hita ny fahantrany sy ny fahoriana tsinjony ny fampahoriana izay ataon'ny devoly eo amin'ny tantara mbola ho avy ary voahomany sahadiny mandrakizay aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana antso teny velona ho antsika kristianina koa izany ry havana ho mahatoky isika na inona hitranga avelao ho avy izay ho avy ny fetentsika amin'ny zavatra rehetra mitranga dia ny hoe velona ny tompo ary manana teny velona ampaherezana antsika izy araka izany indrindra ny 9:12 dia milaza fa ho an'ny olona velona manatsofina izao afatra izao tsy ho an'ny fiangonana tany Smirna ihany fa ho an'izay rehetra velona manatsofina eto miaino hoy ny 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy izay manatsofina aokizy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa tsy ho an'ny Smirna ihany tokoa ny afatra ampitondrain'ilay Jesosy Kristy velona voalaza teo fa mamakivaky ny tantara izany ary teny velona mamelona ny finoan'ny fiangonana mampahery ny fiangonana mety latsaka katerena na tratry ny fanenjehana ho antsika izay manantsofina ankehitriny dia ho antsika izao afatra izao ary te ilaza indrindra fampanantenana hoe izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa izany hoe tsy ho lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay fa ho tafaombina fiainana mandrakizay ao amin'ilay tompo velona izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa manasantsika hiaino izany ilay tompo manafatra ny fiangonana teny velona ho antsika izany mampitoetra antsika ho mahatoky mandrakizay mba hananantsika anjara fahavelomana ao amin'ilay tompo velona koa izay manantsofina ho enti miaino aokizy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana ho indrindra ny tompo izao ny lazain'ny voalohany sy farany izay efa maty nefa velona indray aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana mety hoe tsy manan-kareny sika na ao anatin'ny fizahn-toetra sy ny fanenjehana ny fiainantsika fiangonana ny fiainan'ny kristianina isam-batan'olona fa mahatsiaro indrindra izay tenyny tompo teny velona ho an'ny fiangonana tany Smirna ho an'izay manatsofina koa manao hoe manan-kareny ianao amin'izay mety ahatsapanao fa latsaka lalinao anatin'ny fahantrana ianao na amin'ny ara-tsaina na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy dia ritonon'ny tompo aminao koa ny teny tao Smirna ho an'ny Smirna manao hoe nefa manan-kareny ianao tandreo aza
mifantoka amin'ny hita maso razam-pahatanana raha mandrefy ny atao hoe arena ndrao adininao fa manan-karena ara-panahy isika rehefa nandray ilay tompo velona dia Jesosy Kristy manana ny zavatra rehetra aza matahotra vavelona ny tompo fantany momba anao tamin'ny lasa fantany izay miseho amin'ny fiainanao ankehitriny ary efa fantany sahady ny orampitso indrindra eo am-pelatanany ny mandrakizainao raha efa natolotra ho azy ny fiainanao. Ny fahatelo miantso atsika manantsofina ilay tompo velona fa hatramin'ny fahafatesana azy dia mbola afaka manantena ny sadrom-boninahitra fiainananao ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao eo amin'ny farafofonainao ho tsara ho manatsara ny amin'izany fa homany ny tompo antsika ny sadrom-boninahitra fiainana. Tsaroa faraka ny soratra masina teo amin'ny fahariana aorian'ny alina dia ny maraina aorian'ny aizina dia mandimbo ny mazava aorian'ny fahafatesana resin'ny fiainana araka izany. Engany ry havana ho azontsika atao no mahatoky amin'ny fotoana ny fitsapana satria mandray izao teny izao toy ny nandraisan'ny fiangonana tany Simirina azy isika. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo ianao no voalohany sy farany ary efa maty no ny fahotanay ianao fa velona indray ho fanambarana fa resinao ny ota sy ny fahafatesana. Misaotra mampahery anay fa fantatrao ny momba anay rehetra ny tantaranay lasa izay mitrango eo amin'ny fiainanay ankehitriny izay ho rahampitso sy raha afaka mpitso ny amin'ny fotoana manaraka ary indrindra tena eo an-tananao tsy azon'izazorombahana ny mandrakizainay. Misaotra tompo fa mbola nomenao sofina afaka handray izahay ka toy ny fiangonana tao Simirina dia nahazo hery amakivaky indray ny tontolo andronay mba ho tsapanay ary ho hainay tenenina fa raha mitranga ny fitsapana raha tojo ny fanenjena sy ny fanesoana izahay amin'ny fijoroana maha-kristianina kely sy bitika eo anatrehan'ny fiarahamonina fanao tsinotsinona dia ho ambavanay ny hoe velona ianao tompo Andriamanitra izay nifidy sy ny antso anay dia mametraka eo am-pelatananao indray ny momba anay sy ny mpiarabelona aminay mba ho jerenao sy ho tsidianao ane ny mararika hitondranao fanasitranana na aminay miara-mivavaka eto na amin'izay manaraka izao fivavahana izao amin'ny ampitain-davitra na izay tsy fantatra akory fa ianao no mahita ny fahoriana sy ny fahantrany. Ianao tompo no hitondra fampionona feno koa ny manamanjo ka ampitraka azy ireny amin'ny fanantenana Kristy ilay efa maty ny efa velona indray. Ianao indrindra no mbola hijery sy hanohana ny manana olana rehetra na olana manokana ianao no mahafantatra izany na olana rahankonana eo amin'ny tokantrano fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny mpiaramonina eo amin'ny firenena. Tompo ankany amin'iza moa izahay ianao no mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana ho ampaherezinao tahaka nampaherezanao ny fiangonana tany Simirina ny fiangonana manerana ny tany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ao anatin'ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe ankehitriny dia omeo ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina ireo ray aman-dreny mpitarika ny fiangonana manomboka amin'ny birao mpiandraikitra foibe ireo mpikambana ao amin'ny mpiandraikitra foibe eny ireo mpanatanteraka eo anivon'ny foibe FJKM fa azadonoina koa amin'ny tanamaherinao ny ao amin'ny synodam-paritany tarian'ny birao ny mpihevitra rary ny komite lehibe ny aty amin'ny isam-pitandremana izay nametrahanao mpitandrina sy katekista delege miara-miasa amin'ireo birao ny mpihevitra rary sy ny mpandray fanasan'ny tompo ny fanapahan-kevitra. Amin'izany tompo dia ataovy tsapa ny tsirairay fa Andriamanitra mahita sy mijery ianao Andriamanitra miteny ianao ary Andriamanitra tsy mamela ny fiangonana ho irery ianao. Raha misy izay mahatery ny fonay izay tonononay amin'ny vavaka mangina
dia ianao tompo no hiaino ka hamaly zany araka ny sitraponao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay no izay anna sahaza ao anay, ary mamelany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapana, manafahanay miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Androso eo alohanao aho, ka andravina ny mitontaona, sy anoritoro ny varavarana varana ary anapatapaka ny hity-vy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina, mba hahafantaranao fa izaho ny Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao, dia ny Andriamanitry ny Israely. Mandiana fa velona ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.